mametraka ny ankizy anoloan'ny fanararotana sy ny fanambakana samihafa ny fahantrana lalina iainan'ny malagasy ke arovako amin'ny fanararotana ranofo ny zanako. Madagascar est un très beau pays. Nous, touristes, militons contre le tourisme sexuel impliquant les enfants. Lova sarobidy tokoa ny ankizy, izany no arovany ampisehatra ao anaty fizahantany azy ireo amin'ny fanararotana ranofo misy takalina sy ny fizahantany mamofady mampandray anjarany ankizy. Misafidy miaro azy ireo zahay anampiana azy hanana ho avy mamiratra. Zon'ny ankizy ny milalao, mianatra, mifaly sy mivelatra amin'ny talentany. Dahoary isika anaja amin'ny fitsipika amin'ny fehiny fitondrantenan'ireo mpisehatra ao anatin'ny fizahantany eto Madagasikara mba hiarovana ny ankizy amin'ny fanararotana ranofo misy takalony sy ny fizahantany mamofady mampandray anjarany ankizy. Ho an'ny fizahantany maharitra, toerintsika ny fampiasana ankizy.